Record FM manolotra anao izao. Manana tombam-bidy. Fizarana voalohany. Nosoratany l'olona Raha Arliva Azael Randrianarvelo Olona ravaka Clara Rojonanay Voarso no hanome aina ny Tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Manana tombam-bidy. Ndry fa mbola matory foana ngaky tindritiry fifaliana. Efa mivary sasany ange zao Alolo voaina mivaravara kely. Andro mahafinaritra be io iretsy de ilozana mikobonako fotsiny. Za zay vataria tsena. Ohatry fatorendrika indray re. Reraka be azany iny Aiza koa moko tsy ny sakafo akory omaly riva. Ny mofo na janona hoe hoanina rehefa kelikely iny azy ohatry tsy nikasiandry akory. Somali riva fotsiny fa angambe vomaly eto andro mihitsy ndringeny tsy ninany. Petra kely aloha fa aka sakafo any an-dakozia ary ndana azy. Zay mirena amizay ary mikiny eto ndry. Ndry kako ary toa tsy maharina akory iki. Aza mikiry aloha fa apiko ndry fa sao de mitsingitana ka andraso aloha eo mikiny eto amin'ity ndry ty eo zay de ty hoany ty mofo ty ty andoa aleo akako zavatra andoava naroko. Wai le ty tonga de tamtany kosa veki tena tsy tanatsony. Ai azafady iny zanga mo maninne. Alefa sato raha ohatra mbola misy tokony alefa amizay fa amizay koa mba maivamaiva ndry to tsisy tsony ka sinary mahazo ny ty zanako ty. Pure izy Andriamanitro. Ohatra zay de rendrika andray. Tena marary le zanako io fa mikofokofoka. Nina te hisotro rano ty dite ty sotrona de mba mahazo herindry ka tsy tiako le rano misy siramamy ka mba mampandondray sady mbola ao anaty kitapo koa angamba le rano novidiko maly iny. Ao anaty kitapo ndreko raha miraraka ao anaty kitapo ndreoky ka mbola tsy mivoako le izy ka ke zany izy rano avoko tsy sotrona ka tsy maina be ny vavandreo so satria tsy rano tsy sakafo. Hitany ve le rano efa te hisotroendre ity efa hitako ty mangatsika be kay tsy mahazo misotro an'io fa aleo akako rano mafana. Mbola ho any an-dakozia indray ve ela be ka fifaliana ty efa misy rano mafana matsatso. Zero nge efa mangovongovotra be mihitsy satria mandray azy hita mihitsy hoe mangetaeta mafy ndry. Mamirina iny loza tsy nitsapaiko koa moa fa maiky ako azafady laingako zany toniko anapaka ny lalandrako eto ndry mbola miany na de fofofoka aza marary ny lohako ozy neny rehefa mia ka reraka loatra anio ihany ampisotroko ditera etavoangy mamay eo ndry. Zero nge zany atsemboandry fa mipatrapatraka ohatrin'inony ino fa mba mahazo aina kely ndry zany aloha matory kely ary aloha eny zaneny mba mahita tory ihany zay voazoko ny aiko zaneny tena reraka teo iny eny tsara zany aloha
Dadanareo azy efa natahotra mihitsy hoe so dia nahina pozina ondrio na nanao fanahinina ny hinana hoe amony tena ve ka indrina andoha inoko fa tsy misy marary ve any mitratrana ny kibindry any tsisy marary ka fa na zany kosa rarininy ninina olana tsy amony tena zany zay mihitsy dia amony olona koa sady eloko eo anaty an'Andriamanitra ny famonoan'olona zany manko mba eritreritra ihany iny retsy na zany aza mba gaga amin'izany eritreritra reo zany ako ka rehefa mihevitena mijaly loatra ane ny olona ray dia tsy tompony tenany ary tsy mafeny sainy intsony ka na dia mahatsiaro mijaly loatra aza ve ary neny dia tsy mba eritreritra an'izay ho fijalianareo kosa ndry misaotra retsy fifaliana ka inona tokoa moa no nanjoanay raha ohatra ka hoe indriny tsy hita tampoka vitatreo ngamba ny tantaram-pianakaviantsika niazaka ary neny ifeny fihetsem-po koa fa fifaliana fa inona loatra nge le fihetsem-po tena tsy voafehy neny eny aleo irotsaka le ranomasondry fa tsy mampaninina avoy daholo izay manavesatra ndry ao amin'izay ndry maivamaivana rehefa avy eo fa risao inona le izy misy tena mpamitaka ary neny ny olona mbola tsy nilazaiko any neny nge fa niarak'izay sy rivo rivo ilay niara-nianatra tamiko tamin'ny terminal iny no ny tonga teny akatsony efa dia samy nanana filiera an'izay za moa nanao médecine dia izy nanao informatika zany ve ka tsy efa firy taona ve zany no niarahanareo raha nanomboka tany amin'ny terminal tsy efa lasalasa koa zany izy amin'ny fianarana dry azy ty efa taona fahefatrako efa akaiky amarana izy tsy tamin'ny terminal zany zay nanomboka niaraka ary neny fa mbola mpanamana be fotsiny tamin'izany vao herintaona sy tapan'izay ny rahanay dia io rivo io zany le lazay ndry fampamitaka ka tratrako mifanoroka tamin'le namako nge izy otry samy mpamitaka ary zareo amiko satria le namako koa efa mahafantatra hoe miarak'izay sy rivo aloza koa zany ka tsy nomezandry zareo tany amin'ny takotakona tany ndry raha tsy mahay mitandro tena angamarina eny dia mety efa hoe namoy fony mihitsy ka tena ny amotika mihitsy ny tena tanjon-drevo tsy toetra efa mba olona tsotra ihany ny fijeriko azy iny marary azany ry neny eny raha tsy tratrako zany ry zareo dia minany soateny foana dia fantatry rivo eo hoe hitandriry zareo aloha tsy hitandry zareo afanitsoka dia mbola mandefa mesazy mampiasina ihany rivo ny ariva miblokeko ny fifandraisana rehetra telefona tamin'ny farany marina zany manao neny mba manaitra kory andry tsy haniko mihitsy nidiranao teo ka neny variana loatrako ina aloha no hahazoanao fa tena anao zany vao maraina be io koa vi dia onona fa ngana reo tsy ninana marainy efatry ny alina ny any tsy ninana otry dia nikizy koa zany tsy ninana fa raha mandreny ahoana koa na rozy tantely reto ka ny zaza sy ny neny tsy maintsy mihinana fa zary tsy maintsy mihafa rehefa tsy ampy ka zany no atao hoe raika tsy maintsy mihany ankonany rehefa mikitoto dia izy ny tsy mihinana za koa mataty efa nizaronareo hiaritra koa nge andraso aloha fa misy vary soa kely sy hena baolina vao nataoko izay teo andraso dia zaraiko anareo sy fifaliana ahono anga fifaliana koa mbola matoty dia dada koa zany dadanareo indray no atoro maraina ve tsy izy aza no efa be dia anao taloha raha vao hoe maraikiraiky eo mpandriny eo ianao zaza zao efa tonga tiako atao ny sakafo are tsara ery zany vary soso misy loaka vao marainy zany ny anay manko dite sy mofonako dia ho voky amin'izany ve eny fa tsy mitovy ihany koa ve aloha ny fotoana andrahoam-bary sy ampangotrahana rano anaovana dite
sady tsy voamaika mandany vola ve izany? Angamo izay mampangotraka rano e. Fa ahoana? Ditevidiana amin'izay any amin'ny varotra. Sady tantely koa miditra amin'ny fito foana dia maika lava. Ary ianao tonga tio ngamo tsy miasa? Miasako. Fa efa vitangely asa nataoko teo e. Hitako ianao nononako. Efa voalaza ao anaty baiboly inge hoe izay tsy miasa ozy izy oka tsy hihinana dia tsy mitady hafa indray. Izakory neny hita fa zany. Dia aza manozona n'izany hoe oka izy tsy hinany izany fa tsy vidano ange izany. Soa koa aloha tantely izany fa miasako. Dia tsy tezitra aminao ve izy hoe tsy manana asa fiksy ianao io e? Ka ny diplôma koa tsy ampitadiavana asa tsara. Ka inona moa no antony tsy nahazahoana diplôma? Najanona ny fianarana famakianam-bady. Tsy izay? Aza te mandatra moa roneny. Zao azy efa gidragidra foana ao an-trano ane. Tena niova mihitsy ane tantely. Tsy hoe mandatra fa mampatsiahy. Vao nahita azy tsy naharay lamba manko rehefa hiditra teto dia tsy maintsy misaringidringotra rehefa ao anatiny. Ka tsy maintsy mezaka foana e. Lehilahy ny tena. Nefa tsara aloha izay toetsainy izay. Fa zao misy sakafo kely sy vola kely azonao entina moa dia aloha ao. Sara betsaka ny neny. Fandraisam-bola koa aza mbola andovidina pataloha roko. Dia maninona zao raha mba tsy mividy an'izany aloha e. Mifitafianao azy ireo efa mila tsy ho hitantsony izay ampirima azy. Ka ny ankizy aza maka daholiko. Ny an'ny sasany aza dimy indray maka. Tsy fantatra marina ny an'ny ampiasana anay izany. Iza rery ny tiaraka eo. Dia aiza moa izany izay vola andohavana an'izany e. Ny vidy sakafonareo any ampiasananareo koa aza mitangana izay tsisy. Dia tsy hihinan-kanina koa izany ampo. Miarika tsy maintsy toanako. Avita asa eo Angamo misy miteny anao hoe aza mihinana fa mba miresaka momba ny fandaniana fotsiny ane ahy. Dia tsy inona moa izany fa tsy fampim-bola. Dia maninona moa raha mba maka kely any amin'ny dadasininy? Ka ry zareo aza nefa milaza sahirany. Sahirana hoana koa fa vola be andreny. Fifaliana foana izany mandanindry zareo ny volany. Manam-pahaizana moa ny olonako. Tonga indray ianao Ka ataondry zareo inona fotsiny ary ny volany. Tokony mba omeny vola misimisy tsy fianokavana episeriana hividianana fiara ianao dia anaovanao taksi. Aiza koa no ananany zareo vola amin'izany e. Mandany vola be inge ny fianaran'ny fifaliana e. Ndanina aloha jereo izany laoka izany fa omay eo indray. Dia jereo Mahatsiravina mihitsy ty fanahin-jaza ataonao ty ka raha mahita teo zao laoka kely mba nandaniam-bolo. Ianao nefa mihina matsiro foana any ampiasana any. Izay aritra ny fahantrano eo. Inona koa izany matsiro haniko foana any fa zaza ataon'ny ankizy hoe mahiatrako. Any manana ny mariazy amin'ny fifaliana angamba amin'ny volan'ny dada sy neny. Mariazy ny fifaliana ao koa e. Any fianarana aza manahirana azy. Sady iza koa no atao mariazy amin'iny. Oay, efa misy amin'ny fangambola tsy naseho any anareo e. Rivo. Ay, efa hitako iny fa mbola tsy niresaka momba azy fifaliana. Tsy namany be fotsiny viny. Namana be koa ve dia ifampitatana be foana e. Inrivo iny azy efa hitako miaraka amin'ny olon-kafako. Mba halozako aloha fifaliana izany e. Sa mitady anataka bandy fotsiny. Zany fomba fiteninao koa. Fa inona koa aloha tsy tiavanao ny fifaliana? Tsy tiako ahoana koa. Fa tokony eritreretinareo ihany aloha ny momba azy fa efa 20 taona e. Mitovy taona izay nefa izaho efa niteraka roa. Fifaliana. Miantsa ngany eny. Tovariana be indriny sady otrany malaheloelo. Fa maninona? Miezaka ihany ary neny mbola sarotra ny manadino. Eny, sarotra fa mieza. Rehefa hita fa tsy mety dia amboary ny fosiny saina. Tsy maintsy anadino ny anarany sy ny lasany rana mety ho tsaroana ihany fa
no avy ny kasaina irana ny zakofa fanatseo an-tsaiko tsony. Mbola isorako an'Andriamanitra foana fa na hay mitondra tenindry. So dia eritreritra manko hoe efa 24 taona dia tsy ho sendran'izay ho anjarandry intsony. Raha izay ho anjarako roneny enoko fa mbola any ary tranga ny fotoana mety izany. Marina izany. Ny fotoana natratrarako an'izareo iny azange mino fefa fanampian'Andriamanitra ho ahy fa nahoana retsy? Ka lalana tsy tokony alihako akory ngely lasa nandalovako tamiko tamin'iny. Ohatra ny misy mibitsika mihitsy hoe aty lalana. Raha lafo ny hafa aloha no nandraisandry azy dia hoe nahoana re raha mba tsy nahatratrandry zareo dia mba tsy nijalijaly kely dia mety eritreritra hoe afaka ny aina tamin'ny fatokiana andrivy ihany rehefa tsy nahalala ninina fa mety hijanona amikirery izy any aoriana any. Fa misy tokoa nge ny tovavy fifaliana vao mitovitovy amin'ny taonandry fotsiny dia misarangodrangotra eo na dia fahita fafitiavana tsy anjary zao aza dia hoe efiko efa solany zarako ono. Dia olona efa hita zao verineny fa tsy azo enterina dia mbola hidaladala teny eo tsy vao maika tena angay ahy eo. Izay indrindra manko dia lasa manao izay tsy tokony atao na mahazo zaza aza dia lazaina hoe zanaka ihany ny ilaiko fa zanga amin'ny raharaha izay rainy. Misy koa angeriny ny tovavy amin'izao tena sahy mihitsy amin'ity fangalarana vaton'olona ity. Loza retsy, tena loza tokoa. Tena misy mahasamihatsy tompom-bady zany any an-tranony mihitsy nge milaza hoe zany tiany. Raha zany aloha ny atao an'izany dia ataoko eto anao any. Indry fa nahoana kosa? Ka matoa misy olona tonga mandrahoana ohatran'izany dia efa manitsakitsaka izy. Izany rehefa iny andeha hiaro efa vadoka iny olona iny. Eny izay aloha kosa hitaka nefa moa rehefa misy zanaka dia entiko manaraka ny zanakoko. Ka raha manahirana ny ara-bola? Vola tsy maintsy misy foana roneny nisany fotsiny tsy mitovy. Tsy maintsy veloko ny zanako. Dia raha mitady indray nisy sy nary zareo. Sika sineny koa reto ohatran'ny lany andro amin'ny famisafisana ny ratsy etiko. Ka miandratra ny avian'ny soko. Iandry Oay mandresy le ty to gaga vesy eka tsy fatako arany ianareo aiza koa fa tena hony vina tsy mifankahita dia mitady tsy ahalala namana nareo. Efa oviana kosa zay ahoana efa manambady ve izy zany sa tsy mbola? Mbola toka tena aloha ary ny namako efa roanaka lahy kely taona dia vavy kely taona. Dia iza tamin'ireny tsy ritra ny sereny zany no lasa vadin-dranga tately ihany ve? Fa niveriny sy efa izandray ary ary nakaizy tafita niveriko hoe efa niteraka zao nareoko. Ay ve tafita mitady tombontsoa fotsiny iny nitereny fotsiny anao an'izay tiany rehefa nahita ny manakomena bebe kokoa izy dia lasa ay ve tafita ve manao ohatran'izany? Niveriko bonaika be nge izy iny. Bonaika fetsy naleoko ny ala dia ny maraina sao rehefa misasaka ny ala vao iraparapa tsy ahita izay ale. Marina zany aleo mandinika tsara zaza mila nenina nefa esoriko atao tsaiko aty zany. Fa misinna fa ahoana koa tantely tsy dia maninona loatra fa zay maika loatra dia tsy navita fianarana n'olana zao ka mahatsiaro sahirana ary-pivelomany ty. Tantely zany tsy miasa dia inona ny ataon'izay? Miasa amin'izao ny Fransy tantely za tsy manana asa raikitra fa dia manao an'izay hita rehetrarehetra eny. Aza nenenana lesy ny vita fa no avy no ezahana tsaraina aza morakivy. Ny hoe morakivy aloha tsy misy zany ary tsy zany miasa izy. Efa mamarana ny fianarako amin'ny BDP io sady mitady asa ihany. Sambatra mihitsy zany olona mavita fianarana zany amin'izao ohatra ny mbola te hianatra zany keo nge za ka mbola azony izay ataony zany
amin'ny fomba hoana moa no famelomam-bady aza mahafotaka be. Alamindama fidiram-bola dia sady mianatra ny miasa. Zany ingy io ataoko io zao e. Toa manana fanantenanany amin'izany tokoa. Nefa tantely ve aritra hiafy amin'izany? Ahoana tsy aritra rehefa noavinareo no atsaraina. Aleo fa ifanampitsika. Fa tsy mifidy asa aloha se. Fa hifidy asa ahoana moa? Indrindra moa raha mbola asa mandeha am-pahamarina. Manana antoka kely zay manko. Ay, mamita rafitra kely sy mandalotra. 2 volana ny faharetany fa efa vita zay ndray volana. Andao i raha manao dia mba tapa-bolana dia vita e. Misotra an'izany indray ve? Sady manana fiasana sy arona akanjo ndao ary. Madama, aty ny satroko ny zanakao fa latsaka. Aleo ampanaoviko azy raha sahirana ianao e. Misaotra. Azafady tompoko fa manahirana anao Tsy maninona ka. Madama hono dia hoe zanakao. Efa tokony ho madama zany ary efa tokony hanan-janaka. Madama? Mbola misy olona angao amin'ny dokotera ao? Ie, mbola misy ao. Dia nareo koa zany mbola ao? Reto zao mbola aoko. Zay avy tao fa matory ty zasy dia tsy tiako taitra aloha. Zany mbola tsy andehananay. Ary mianta be izany. Lahy kely sa vavy kely? Lahy kely. Avy nakana Raha manko izy dia miferitra eny ery. Mitso mifamararina? Fa na Raha masotra fotsiny ka aleoany manko misoroka. Sambatra zany nareo mivady fa mahay mikolokolo taranaka. Iza koa ary sa mivatoko izany. Rehefa ny an'ny olona tokoa mitsondromona dia tsy mampanina fa rehefa ny an'ny tena dia ampanaovana ny afako. Ay, mpitsabo madama sa mpanampy ny mpitsabo? Mpianatra ho mpitsabo ka. Ay kosa dia taona fahafiry? Taona faha-efatra. Mbola hoe raha vao vita ny fianarana. Sambatra ianao manana fikirizana sady mitaizana mbola mianatra. Afarafamiko foana no mianao an'izany. Madama, zanakao, mitaiza. Mila nitsy foana nefa angamo izany mamenatra e. Ka efa sarotra izao fiainan'izao dia aleo miafy sy mikiry rehefa mbola misy azo ataoko. Dia mba ahoana moa ny fijerinao an'ireny olona marary mafireny? Efa mba kivy nareo sa ahoana? Misy mahakivy tokoa fa tsy afaka mampiseho akiviny e. Ny tena mampalahelo koa indraindray dia mahafantatra fa tsy fitandremany tena mahatonga ny reto mandoza. Dia mampalahelo zany rehefa fantatra hoe tsy misy hevitra intsony nefa ilay marary mbola manantena. Ka na zahay mahalala ny toe-javatra aza mbola manantenako. Inona moa zany ny asanao ratsy madisa azafady indrindra? BTP ny fianarana arahako. Fa efa miasa momba ny fanaovan-trano aho zao. Mifanohatra betsika sy ianao fa ianao manao table fotsy madio be fa za mihosom-potaka sy simenitra. Fa nenay kosa rehefa grave mahazo ilay marary dia tsisy azonay atao. Fa nenareo natramin'mirotana sy azonareo arenonako. Dokotera sady mpanoratra angainao? Mbola tsy mahay manoratra ordonnance azako. Ary ianao anga sady mpanao gazety? Efa mba mahay manao ny tatitry ny asa vita fotsiny. Efa zatra manao reconnaissance dia tia manadiady. Io fa taitra ny zanakao. Efa tokony andeha tokoa zahay. Sady anjaranao zao miditra amin'ny dokotera. Veloma. Dia kiry tantely tantely io. Oay, fifaliana tsy henoko mihitsy. Hitako mihitsy indreo hoe tsy mahenoko. Mafy loatra angamba ny zavatra henondry amin'ny écouteur iny. Ny sofiko ila miveno mitapana dia tsy aheno fa reto lamba betsaka ho sasako reto koa no mampiasa ansaiko e. Kambe. Reo ve ho sasandry daholo? Ie, kiza moa nanao hoan'ireo eo e. Fa salama daholo velonareo aty e.
ohatrany tsy mifampiarahaba koa mantsika roka. Mbola salama daholo ka. Ary manao ahoana aloha dada sy neny amin'ny fandrity efa hitako fa salama be eriko. Salama zareo ka. Mahafinaritra rehefa samy salamantsika. Mbola fitahian'Andriamanitra manokana izany satria maro vidiny hamerenana amin'ny fahasalamana amin'ny vola be fa tsy afaka. Isaky ny alahady dia anatin'ny fanasandamatoa izao foana ka. Tapakandro manontolo eto foana. Dia tsy misy fotoana azo anaovana azy tsikelikely isanandro kosa ve? Isanandro azy efa rotorotoko aizana ao fitanana izany. Hoantotra tsy fidiny amin'ity fanaovan-draharaha ty ihany amin'ny farany angambaka. Resaka Andry samy karakarahan'izy menadao? Tsy ao izy fa lasany amin'ilay nama miara-miasa amin'izay. Asana mbola inona ihany koa ny asa tsy vita amin'izao andro efa alahady izao. Ka tsy maintsy ararotona kosa rehefa mba misy asako. Kely karama loatra ny nadandry dia tsy maintsy miasa vady aman-jana amiko. Laingako izany aloha e. Raha tantara indry azy izany dia izaho indray no mahazo amin'ny io rehefa avy eo. Ka izay sy neny ary tsy mitsahatra amin'ny makahery sy mampirisika azy ezaka hatranoko. Inona koa fa mety tsara velantsy eo. Lazainy fa ny fahamaikako anambady ihany no anton'izao fahantrano izao. Ka zavatra efa lasa izany koa ve kely tsy ahivony eo foana fa tsy hanarerana ny avinareo a. Tsy te hantra tohana izao angamba mahatonga andry mbola tsy te hanambady e. Ny fotoana mbola tsy tonga fa tsisy an'izany. Dia tsy mampaninina andry ve hoe efa lasa daholo ny namako? Si, ianako ny fiainako akia. Andriamanitra ireny no malala an'izay masoa. Ny fianarako aloha izao ny ezahako dia fanampiko anareo fianakaviako. Fanampiko anareo fianakaviako la titena. Misy mofo sy dibera ary no metiko reto akia. Dia misy siramamy koa. Andao aloha anao dite atsika. Aloha ny mofo ko anpeto fa ndeha nataovy ao ny azy ta. Sady efa nisy mitomany koa izany. Mandreraka. Aloha ataoko any. Tiany indray. Dia misy anakely koa tiany etoko. Efa tsara masoko moa no mitokonao fa mba ataovy fotsiny izay mety kia. Fangano anao daholo le varina velako tao. Fangahenao tsy faninana tany amin'ny ranona manao izany. Kely fotsiny no haniko tao re. Izany mba fahalerena hita tsara maso sy hena. Nefa dia siry izany a. Izany ve no menao nikizy. Za koa aza mbakazako. Tsy efa mahazatra anao tany amin'ny ray aman-dreninao tany ve izany matoa izany ny fomba fahandrony ny anabavinao loka. Ny anabaviko? Angato io fifaliana. Fizandray moa no anabavinao. Fa koa nge izany fomba fitenao izany e. Angamo tsy manana anarana izy iny ka. Dia namorona ena sy ronono izany ianao. Toa hitako misy ronono voavina anaovako dite tao. Dia mbola misy madelena ihany ka. Andraso Paula izany andalo vola amin'izany. Fizako izy no mitondra an'ireny rehetra ireny e. Mety nitaraina tany angamba ianao hoe ampijaliako ara-tsakafo. Fa mitaraina any ahoana ihany koa ary aho. Resaka hanina veny dia hitarainako. Kosa izy izany mba namalifaly anareo telo mianakako. No every mifenareo telo mianaka rery angamba nitato fa sao hoe lasa nanao supplémentaire. Saika tsy avokany angamba ireny raha tsy tonga ianao. Tantely mandreraka be izany fomba fisainanao momba ny fifaliana izany a. Tena tsy tianao mihitsy ve fiheveranao azy iny. Asanareoko mody mitondra henana tsarana ny sakafo nefa tao fanahinina be sira be. Sao dia mba vola tany aminao ihany koa izany mody mitondra any an'ireny taty. Tantely sao dia mba fanatrehako amin'izany ary nareo fa mandreraka ny olana ohatran'izany foana ka. Ny vao maika ampiady any mihitsy izany ny tadiavinao. Ianao mihitsy no mahalalay finosana. Fa ny mpitiavana ataon'ny olona aminao dia raisinao zavatra hafa foana. Eny za foana ny ratsy. Efa ratsy hatrany mbolohany komoko. Tantely mpanindrona sy papivotsy izay tratrany. Fa mahasalama avy eo. Mamy amin'ny telo mianaka moa ianao. Sady tia midada sy neny ary fifaliana. Mbola manany ihany. Lero anareo telo mianaka ny rantsirana fa satsy inana tsony. Tamin'ny atoandra sareraky ny Raha koa dia ninana tsy fidiny. Olona mampimety. Enina koa fa tsy izao ny nalany an'ilena be dia be tamin'ny restaurant. Fifaliana sy ny ankizy ve dia halany firy eo.
Ny vary ko haniko amin'izao fa mbola hiasa tsy nara-pitso. Dia ndehanao indray mitady-bolana e. Apikorona dia mba misy nanana vary maraina. Misy vary kely netiko ao dia mba handro vary maraina zany. Fa misy inona indray ny olana tao aminareo menadata ao? Niady anganareo? Ko raha tsy tambola kely roneniko hoe hiady ahoana? Ka toa ohatra ny avy nitomany be tindriko. Nitomany ihany afa feno loatra amin'ny foko e. Fa inona no nibedesan'ny andro indri zany? Tsy mibedia izy fa nanadiada ny zava-niseho tany an-tranony. Tamin'izay le tany indray alahady iny. Ay le ndry ny sakafo tany amin'izareo? Fa tsy mba efa nanao izay mety tamindry ve tantely tamin'iny dia inona indray n'olany? Sady betsikera tao an-tranon'olona tao indray indry? Tsy haiko mihitsy roneny izay ao an-tsain'ny olona sasany a. Fa ahoany? Mipetrapetraka ianao lazainy famitazam-potsiny fahasahiranany. Mba manampy azy indray lazainy famitsabatsabaka amin'ny fiainany. Dia lazay ny andro fa nirobaroba tamindry indray izany tantely. Ngamoandry no nitaka an'izany. So fa tsy nanafina ny zava-niseho tany andro fa saika tsy nalalana izay ambonin'ny tany a. Saika hitonantonana indray any amin'ny manaraka. Nafaly fotsiny dia mahalala tsara ny toetrako le zokiko sady mahatoky aho hoe tsy mba petaladala zany a. Fa nisy inona mariny? Ny fanehoam-pitiavana mba atao verineny dia avadiko ny olona anakorontanana ny tokantranony. Ay mikirotana indray ry zareo zany. Ka tena tsy tiany tantely ve zany ny atongavandry tany sa ny ninanandry sakafondry zareo ny tsy tatiny? Hanina kely iny ve no mampalahelo azy indray? Nga koa moandry vao nahita hanina. Hoay koa tianeny ny tao mora mivadika. Tsy toetratsika nge izany ozy ianao matetika e. Na tesitra na malahelo dia mila mifehan'izany teny avoaka izany foana. Ka mandreraka ihany ny ataon'ny olona indraindraika. Tena mandreraka aloha e. Sangeroneny no nitondra hena tany. Dia nafangaro tamin'ilay tsaramaso efa nandrahoindry zareo tao. Dia nitondra an'izay ilay nanaovana mofo sy dite koa. Zany a? Tokakapeneny. Dia inona izany ny olana? Ka moto nitondra hony afa vola tany amin'ny andro ihany no fidianako andreniko. Fa na tsy manam-bola aza hony tena reray aman-dreniko koa zany dia olona tsy aniny sy aninona. Aza rarahina retsy rehefa fitiavana nanosika andria. Misisa ny tandremo. Tsy mba hitondra ny sony kosa aloha e. Rehefa tonga tiry zareo mihinana. Vola kely mba tahiriko natao malifaliana ny zareo verineny dia ohatra reny. Na ty aza very zareo ny sakafo tsy ola zainy foana fa vola ny andro napetraka taty indray no amahanana anazy. Raha tsy saina marikoriko. Sa aloha tsy mirarana malahelo azy. Efa olon-dehibe manana ny sainy ny volavolainy indray aman-dreny sy ny fiarahamonina rehetra ny raha ny ainy koa verineny dia isahiranako amboarina toe-tsaina indray. Mampalahelo fotsiny fanaratsiany ny toetran'ny anadahako. Lazainy fahampangala tety zany. Fa zany rineny tsy dia mampaninina ihany fa tia izany lazainy fanikafo ny lokandry zareo ny tsy tiako. Hoe? Ohatrany hoe sira fotsiny no hohanina tao. Nandramany andro mihitsy. Ka sendra ny oatra kosa nga ny sira nataondry. Sira tonony tsara ny raha naninana ny atoandro e. Izy aza nahery ny hinana be fa reraky ny sasalamba hony. Dia aveo dia mitady sy anaratsiana olona fotsiny. Torany ange andro fa tamin'izy vao tonga dia henony teny rery tantely hoe tena voky loatra koa zany. Aza miady aminy. Fa fantatra ny toetrany. Fa tsisy azo ny ampitahana tsony kosa aloha e. Rehefa tsy manambady feo ny vehivavy rineny dia lazaina fa miankina amin'ny volan'ny anadahany kosa. Na dia fiteny malagasy aza ny hoe faravady anadaha. Ka raha tsy olona tsy manana tombam-bidy indriko. Sady rehefa lasa manambady ny zanakay dia azy ny fiainany. Izy mihitsy angamba ny tokony mbola iverina ny ray aman-dreniny e. Mbola tsy amin'ny fanabeazana loatra. Izay mihitsy. Manahoana ry mianaka? Ianao manahoana tompoko? Satria tsy natadidy anga ianao no nandinika elaela aloha. Ka tsy napoiziko fotsiny fahaizako ny dia hoe tsy tadidy.
ny anaranao no ohatra ny tsy tadidiko loatra. Mbola tsy ny famin'ny anarana azy tsikako. Ay tokoa. Aye, zany mandrisy. Fifaliana. Tsara be ny anaranao. Ezaka. Tena mitondra fifaliana isaky ny miaona aminao. Ary ty zanako amin'ny mahafatifaty misy. Zay indray ilay hoe zanako. Efa leo izatra n'izany ihany. Lahatra. So, manao ny lahatra. Miaraba olona lahatra. Io indray ilay manolotra tanana fotsiny fa tsy miteny. Ka efa fomba fiaravany zany. Ny olon-dehibe aza misy manao toy izany. Fa efa mahay miteny efa. Olona efa 3 taona kosa ve? Vao 3 taona kosa e. Azafady angersy mpivarotra azafady kely e. Inona ny tiany lahatra amin'ireo biscuit ireo? Ty? Ay, iny asa. De mba ampio anito koa azafady. Misaotra tompoko hoe mamenatr'olona mihitsy ty lahatra ty. Zay koa dia ilay ngeza be no safidiana. Ka iny ary ny diniko. Ary ianao adiniko. Azafady angersy ampio an'ity biscuit kely indrindra ty fa ty zao no vidiny madama. Misaotra tompoko. Tsy misy fisaorana. Dia mba iza hono atsarovanao ana raha mbola tsy fantatrao ny anarako. Le mpanao trano sady mpanao gazety. Ary zay izy. Dokotera sady mpanoratra. Fa mba mahazo mipetraka eto ve aloha e. Mbola anao fanadihadiana manko za io. Oay tokoa, azafady aleo afitako reto firongana sy lahatra reto. Saika anjoro foana teo mariny ianaoko. Ka za tsy mba mahay mampizaly teny izany. Efa mpisangatsangana matetika eto Ambozatrovina nareo miana. Indraindray ihany. Sendra manana mpitona andro any. Ary ianao zany miandro leto? Miandro lera angamba. Dia mba mahafinaritra koa ny mahita olona mifalifaly ety e. Tsy nikizy ihany ve no tokony ampifalifaliana ety? Ka ny ray aman-dreny faly koa mahita an'ireo zanany falifaly ka. Sao dia tianao grisagrisy aloha lahatra na trampoline. Ary tsy mieritreritra an'izany tokoa. Ay ve tsy fantatry dokotera hoe mila mihetsiketsika ny zaza e. Indrindra fa ny lahy kely. Efa nahita zaza naratra noho izany fihetsiketsehana be izany dia za mihitsy asa no mpiteny hoe aromaso fotsiny izy fa mahatsara azy zaniko. Ianao zany le mpanjaitra ratsy akanjo. Aleo etiko grisa sy tsambikimbikiny eto amin'ny trampoline izy. Ianao mifalifaly eo mitazana anay. Izay dia tsy nisalasala koa lahatra nandray ny tanany dia lasa. Tena mba sarika koa aloha ty mandresy ty sady toa efa mahay mitaiza ery. Mba ohatra n'izy ary izay vadiny sy zanany. Fanahoana hono tsy niandry any lahatra iandro fa lasa ry neny. Ka maika hono izy dia tsy maintsy anatitra ny zazy eo eny trano indray zany. Vangandry tsy dia hiditra ny trano zarotsony koa e. Trano nanadandry ange any. Aiza koa no hoe izany fa tsy mieritreritra ny voaka ny trano fotsiny ahy. Sa saina tery ny dada. Izy azy efa mitsotsotra efa milaza reraka io honoko. Efa niteny ange iandro hoe avelao izy atory ety raha ohatra ka hariva be. Dia tsy mahasosotra indray ve izany? Ery, fa mahasosotra hoana foana koa e. Sady io zaza mifikitra amin'io koa ve dia ahifika indray. Matory tokoa izy tiako. Mireraka ny lalao tany Ambozatrovy tany anga. Nanao grisagorisa sy ny lalao tamin'ny trampoline. Indry dia vitandry mihitsy ve nanaraka azy tamin'izany eke? Izany tazana fotsiny. Nisy ankizy maromaro niara lalao taminy. Dia mahatsara azy koa nge nentina ohatr'izay e. Tateliko matsotra ny hitako kizitina be foana rehefa mba ao an-tranoko. Ka tokony ho iandry ange no mitondra azy ry neny. Nefa izy koa moa sahirana fitadiavana eny koa. Indray mpianakaviana mihitsy ny hitako mahay mampilalao ny zanany lahy. Nahoana koa ny renireny tsy ahay ampilalao ny zanany. Satria hoe fanaka malemy. Indray nefa masika. Tsy za ary tsy ho za mihitsy izany. Fa hono tokoa ry neny. Hoe ahoana?
ay mbola misy légume kely tokoa reto fa aloha atao lasopy kely mandra-patetra ny tizazy ty ina mitindrina ny tanina teo mba ahoana tokoa moa izany ho afetsepony endra efa nananjanaka toany lahatra ody dia ohatr'izao fifaliako mananjafy kely izao ihany ko atao ahoana ary dia tsy efa antitra be ve Zara ndrefa na lehibe zaza ohatra ny lahatra mety efa tsy fantatra koa hoe fifaliana tsony maika moa raha hoe afaka 5 taona vao isy ohatra ny lahatra neny koa dia mamely mafy hainao ihany ny teanao eritreritra talatala io ko io ve na hiteraka 5 aza iova findrity koa olona sady matanjatsaina ny matanjakarabatana misaotra neny mbola ho avy ny anjara ndry sako mino an'izany sady tsy ho fakitony amin'ny vodisibika kosa aloha ny tandrifoko fa nahoana kosa aloha raha daboka moramora eny am-pandriny dia zazy ty tsy reraka ve ndry io aleo izy afana tsara ety rehefa vita ny lasopy vovoazina neny koa aza teo no ny teny hoe matanjaka ko reraka hoana indray mbola aizy ty hiteraka ty ka zay ange ho ahy fa iza moa izany ndry neny ty hiterako ty fle mbola ho avy vao teo angentsika no nyresaka n'izany eno ahy aleo aloha hianatra tsara dia anatanjatsaina sy vatana kosa dia ho sendra n'izay vady maditra dia miretirete indray hoay tsy lahatra ve iny ny fanena tamiko iny fa nyherika tena izy iny ary ndrainy zany mitantana azy iny tsy tazako ny endriny fa misintona ny lahatra le nyherika teo fotsiny izy enganery fifalianaka ho sambatra eo anivony ankohonanao ianao tena saika voadona koa le olona teo fa nilozako ny herikerika eto zany le pompony lazainy dia afaka kelikely io no misy vavady kely tena ity vavady ity zany aleo tonga dia hiditra fa mivono vavady ty za tonga dia misosososo raha izao no misy alika dia tsy isy raisina nefa tsy misy matotsy mipotra ohatr'izay aleo sady anao tondonina ny varavarana aody eo iny fa nisy olona mitazana eo ambaravarakely ho avy eo salama tompoko manahoana tompoko nahoana kely ianao izay ay tantely ty mbola tadidy hianina somary niova kely aza madame tantely ianao hoe vadiny monsieur Iandry eny fa isa moa azafady mandresy le namany Andry efa nifankahitsika talohana dia tsy imbetsaka aza tadidiko marina ianao dia miara-miasina reo lahy vao lasa voadifisiera teo mantsy izy tena taraka azy azy zany tokony fanena azy nareoko fa misaotra betsaka anao aloha fa ianao foana hono nanome asa azy tena sahirana izay raha tsy misy anao za koa aza mba sahirana raha tsy misy azy mifanampy izay fa mandrosoa aloha vetivety ihany mantsy izy dia miverina eo sao dia manelingely madama tsy maninona fa mipetrapetrary aloha fa esoriko reto miala tsiny fa mbola kely anak'izay dia mikorotandrotana miala tsiny re mipetrapetra sahirakirana maro ny ray andro izany tsy maninona re fa ianao no toa efa tsara fitadiavam-bola nefa toa mbola toka tena miala tsiny fa petsapetsana so antitra vao hitaizy ka mbola tsy mahita namana ianao angamba ny fatra mpifidy ohatranao izao ve tsy fa maro karazan'olo misaodisody ka zany izy hoe lolo ka maka ny mamy angereny dia lasy aiza kosy azafady kely aloha tsy maninona ka allô ye fa ahoana ndrodana andriana ambony voanatsangana ve dia tsy nisy mpiasana ratra
ay moa andro alina ho avy tsy maintsy andeha aloha madama fa misy inona misy tsy mety kely any ampiasana mandra-piona fa inona ny zava-niseho taty izany no mandresy ay tonga izay tena tsy taho atsaiko tsony ny antso anse marina so fa eny mivadiko ilay resaka reo tamin'ilay nisy ny antso anse dia tsy nisy naratra ve ona tsisy ka ry zalahy tonga hiasa maraina no nahita voalohany an'ilay rindrina fanondrodana misy beton kely lasako gravo zany tsy nahatazana ny rabeza ry zalahy dia natahotra hoe sotototra tao izy sy ny trankeliny ay ny repirepy avy tany rabeza ohatray fataiza hoana izy natorobe hoana izy dia tsy nandreniny inona no nitaitra dia lasa niazakazaka hoe antso pompier-kanjo mivezivezy tany fotsiny dia tsy mba nalala ny antso antsika akory ka efa tsy tao tsony ny sainy tena fahavoazana be ity afimafy ihany aloha ny fahavoazana fa tsy anaikany eo ny tompotrano zara ry izy mba nanaiky ny fanarenana fa tsy lamandiny ny takino dia aiza no hita vola amin'izao so ihany aloha fa natahiry kely misy ihany ny vola lany satria tsy maintsy mila mpiasa maromaro sao tsy hotrahatra eo ny fempotona ny fanarana ao fa ampiasaina koa izay voatahiry koa hoe rehefa tena tsy ampy vao maka an'izany vola tokony mba hananganana zavatra kely ho an'ny teny ty lasany amin'ity indray fa ina ho any tena fototry ilay olany reny chef sy masampisotro toko ireny nanaoko toto efa nyteny andry zalahy foana hoe ajanony aloha ny toka ho azy rehefa miasa fa nisotro taty ampiasana mitsy angamory zalahy tsy mitondra taty aloha zareo fa raha ny alina tokony elatsasatra moa no mbola hanesorana isotroana dia anakery sy fatoana ave amin'ny atoandro zay aloha sady ny asa sy mitoka tokoa aloha tsy araka mitsy raha kingakinga aloha tongotra dia tena voadakako ireny dia mbola samy tahaka ny ambom-bola indray angery le mitapy tena tsy misaina mitsy kosa aloha zalahy tokony ry zareo aza no manolo an'io aizako moa ny ahitan'ireny vola hividianana tongolo atao tsaky aza tsy hitaniko dia ahoana moa izany se zao ahoana ny amin'inona ny anarina an'ity aloha izao tsy maintsy ataoko sa hitady asafa aloha se aiza koa nisy an'izany fa miara-manarina aloha sika ka se ange manambady amanjanake za mba zarery ka dia kosa ve niara-ny ezaka hatrany dia rehefa hoe misy ny olana dia hifanary tsy maintsy vidatsika tirangah ka samy aheritsika matoko zao miseho dia natao andraisantsika leso tena fahavoazana koa zany nazo anareo zany ry andry dia tsy nisy azo nitsiponina tsony mihitsy ve tamin'ireo nirodana zavatra tsirairay foana sisa no azo niraisina zany sady zao voamaika koa ny mba zavatra zay koa aloha ka mba mety hanana zay tadiaviko izay ihany ve nareo roniny misy ao fa mety tsy ho ampy dia ahoana koa sy dada raha lasako dolo zao volanareo koa zany izy hoe mbola tsy ho ampy amin'ilay ilaiko akory mitahirin'ilay namako anefa lanina totona tao daholo dia izany mba izahako anampy azy fa voately tady indray ve izy tsy manino izany re nareo fa tia izy hoe tsy ho ampy ty fotsiny ohatry ny manahirana fa ohatrina izany tsy ampy ry andry tia fansoratako ato ty misy an'io ao amiko ka tsy ato an-trano manko fa any amin'ny banka tena marina fa hoana koa nao nanandrian'izany ka mba efa lehibe verina eny dia tsy mba hanana tahirina dia mbola tsy miasa aza ny oleny amin'ny hopitaly mba misy manome fafaliam-poa sady manampy andrasazy mampiteraka any an-tranony koa indraindray izay mba hananako vola kely sotranareo rehetra ka iza moa ny famonjy raha tsy ny mpianakavy miahy irery zany zao tantely mba ny sarotiny kosa aloha izy saika ankavansa spesial azy izy fa tsy navelako zany ihany no ny fiainanako
mba misamboara voary eo na mienjana indraindray dia mitony milefitra koa indraindray ko raha tsy vato na vito dia andeha hienjan-davy eo foana. Mampalahelo andray azy izy miteny hoe tsy maintsy miafy aloha sofa fa misy aza vavao hitan'ilay namako any fa miandro ny fahavitany ity fotsiny. Mihetsiketsika kosa ilay namanaoko. Ka za namany andro izany ve tsy efa nahazo tombony foana hatramin'izay? Tsy efa tompony orinasa ve? Mivarotra fiara iray fotsiny izy dia efa mahazo vola ilaina. Ny anao teny kely ananana indray no nanaraka. Tsy mbola tompona orinasa izany izy fa mpandray antoka kelikely eny. Dia izao fongany izao indray no tahiriny. Izany nareo lahy malahelo iray tanàna ka tsy misy indra mandambako. Fasifasika ka n'izany mampalahelo nareo fa miezaka foana. Ndao aloha hiaraka ao any amin'ny banky fa mbola ho any amin'ny hopitaly avy eo ry andra. Aleo koa fa alaiko ilay vola. Dia anay manko tsy mba any amin'ny banky fa ato trano ihaniko. Tena mbola misaotra anareo ihany ahy. Averiko daolina ianareo rehefa tafa. Zay dia apitaon'ny dadrany izany ny asa aloha atao tsara dia mba kajigadio ihany ny sakafo sao dia ho reraka ambony ihany koa Fangazy ihany dia miafy be mihitsy koa amin'ny sakafo nareo kare aya be loatra re neneneny sao dia ho farana dia vitamine be eo indray izay menakavy kely. N'Andriamanitra fa voarina ara-potoana ihany fahavoazany ity. Rehefa mametraka amin'ny fiainany miapela tanan'Andriamanitra dia miara-miasa asoa ny zavatra rehetra. Ahoana mba ahoana ozy ny tompony rehefa vita asoa ny asa? Tsotra fantatra. Ay mbola tsy voalazako an'isay tokoa fa nampininy amin'ny mbola antsika. Mbola omeko ny anjarany tsy tsy mbola nolazainy seka ohatraiko zany aza ve asolo ny faty antoko sy tsisy an'izany. Mihaiko koa aloha fa mahay zavatra Andriamanitra. Raha tsy nisy nyrodana teo indrian'iny dia mety any ariana any no hahafaty olona. Eny tokoa. Ary na tsy hakasika antsika intsony aza ny fahavoazana dia mety hahafaty olona. Tsy takatry ny saina tokoa ny fitantanany sy ny fiarovany. Fa miresaka an'izany antsika. Mahatsiaro ny dala ataoko ireny asana mba efa niova. Iova hoana? Tsy vao maika aza hitady bebe kokoa. Tena misy mihitsy ny miezaka mamovaravara-pasana ampidirana azy. Aizaka misy ny sasany mily fiara avy dia mbola sabo sotro-toaka ihany. Efa betsaka ny maty sy nitondra faisana fa mbola tsy mafay andry zalahy ihany. Dia tsy ry zareo ihany mitondra faisana fa ireo tsy manatsiny koa. Ny mahavoa eto amintsika ihany koa ny vola kely foana dia efa mahazo an'ireny zava-mahadomely ireny. Tokony atao lafo be ny vidin'ireny zao. Dia vao maika hitombo ny fahantrana satria izay rehetra anana dia atoty ny hividianana an'ireny daholo. Loza marina rehefa tena voagejana io fa mety mbola ho sitrana ihany tokoa ve ireny aloha? Misy dia misy ny sitrana. Izany hoe afaka migeja rehefa manaiky ala sy manaiky ny fanampiany hafa. Fa raha tsy izy tena ny mihitsy ny voninky ala tsy mety mihitsy io. Rehefa tsy izy manko manapa-kevitra dia hoeri-po verimaina satria rehefa voadino ao anatiny dia mbola mitady indray izy. Ny fifehezantena tsy hanandraka andramana ihany ny fanafodiny. Mahatsiravina angefa tena mianaka ny zava-mahadomely eto amintsika ary ahitana karazany maro. Efa fantatra meloha angefa hiaratsy hatrany ny fiainany. Anjarany tsirairay ny mitandrina sy ny mezaka. Fiainana mandalo tio ny sasany. Atsy aleo ve manao izay hahafaly. Fiainana mandalo tokoa ve ka tsy loatra no aminao avokoa ireo karazana aretina rehetra zao. Mandreraka izany resaka tsika izany fa andao aloha mba hisotro kely fa reraka. Hisotro ron-dasopy. Soa aloha fa nasiana mofo sy tia eo amin'ilay ty fa tena noana mandra-piandro izay hampangatsiatsika ny lasopy. Sady ozy koa raha mety torohevitra momba ny fahaizamena hoe tokony tsy tsotsofina eo ny lasopy fa aleo angatsika zaka ny vava vao hohanina sotroina. Tonga dia nampidiriko atao anaty mofo koa ny atodiko.
sao dia ndray antso indray tetehana azy fa tsy dia mety nge zany. Marina aloha fa ilaina maneho fahaiza-miaina fa raha zamaika lavy ity dia tairiko amin'ny ady gasy any ny fomba fiaina matetika. Izany akory tsy midika hoe tsy hanasa tanana na tsy vavaka alohan'ny hinanana. Tsara kosa ka ny amin'ilay tianina mofo fa ny sur plafond na mahazatra. Kotia miteny tsy tamin'izany nanao commande teo. Ka ny atody moa tsara foana rehefa hinanana mofoko. Efa mangatitsika ty ny lasopy fa ho petahako amin'izay Père hoe tsy mi mazoto ary ohatra ary iny ty mampierikerika an'se ka lava loatra ny paty sady malama dia tsy voaoriko. Saika ho tapatapahako nefa misy mijerijery retsika izy rehetra. tsy tiako mba matrikaiky. Rehefa za rery mantsy dia ataoko amin'izay mampety azy. Rehefa manana madama kely angamba dia ho bedy foana amin'ity fahazaran-dratsy ity. Ny anay koa ngenga tsy ohatran'izany ihany. Tsy maintsy mifehtena koa izay satria efa tokony ampianarina fahalalam-pomba tsara ny zaza. Ay tokoa efa mitaonany. Tena tsy mahazo mikitoto tokoa nareo mba hanazatra azy. Fa mba roviana ary fa mba ianao ase resaka momba ny vaty sy ny zanaka izany. Mbola ho avy izany. Aza maika se fa soa koa misy anareo ifampizarana fanandramana. Fa dia mbola sy andriny sainse tokoa ve? Tsy misalasala manontany satria sy efa mifampitondra ohatran'ny mpiraharaha. Tsy maninona ka. Efa misy mambaby ny voko sy ny saiko any fa atao ho nofinofy ihany ngamba. Fa nahoana? Tsy azo misy antoka ve ny toetrany? Eny dia mio tsara ihany tokoa aloha. Toa efa manambady aman-janaka izy ko. Amboary dia nyzao ary ny saina raha izany. Aza totototika any tsony. Ka efa hodiko foana fa atao manana fanantenana fafy izany. Dia anadala vadin'olona zany. Ka ny zana ny tao zakako ihany ko. Dia mivonona zany izaka trano vadiniko. Aza dia mba mamely mafy kosa ary seha. Tena tonga dia mifandray amponga zasy le zanany. Mba mitenena ara mandresy fa sarotro zany. Dia mety ifandray am-po amin'ny sekondiny. Ie, ny fahatsapako azy aloha sady izy koa toa olona manana alahelo izany. Mijaly ampanambadiana ngamba. Tandray fa misy ange ny vehivavy fetsy tsy dia hita hoe tsy endray no mijaly ampanambadiana ny orinany. Aza isoronana tokoa ary seha. Mbola andinika lalina koa. Neny velona namboatra ndreto mofireta. Mba nianarako teo reo retsy tsy haiko lona tsara nahoana fa rehefa malemilemy laitra tsakoana dia izay. Mahita tokoa neny ty. Inona ary izany sao ny azo tsy nandreto mofireta. Toa eo anelanela amin'ny brioche sy mofo topaina manko retisy. Fa tsara tsiry kosa misy fromage fondu raha ho asindry. Aleo amiko amin'izao fa atao ohatry ny fanasiany amin'ny fromage ihany angamba izy izany koa. Ay tokoa, ie. Sady misy jus carotte citron koa ka ioko. Spécialité an'indreo Tena tsy ahinam-bary tsony angamba raha riva. Mbola raha riva izany. Sao aza vao amin'ny 4 mba hafohitrondro endasina koa ve tindry ity. Angako mbola misy an'izany koa. Manao fetikanina mihitsy izany ry neny. Ka mila toatoanana ny ainako. Tokoa izay mety rehefa mbola mahinana fa tsy misy hohaniny aretina hoe fiteninareo taloha azy. Tena matsikaiko keo le fiteny tsy mba hoe misy hanoerana ny aretina fa dia edre hohanina mihitsy osy. Tena tsara mofoneny ka. Ay, tsara zany. Misaitra betsaka na ny fanandramana. Fa mba mampime ako hijery neny ankizy vavy namako izay Ankizy vavy namandry? Fiara-mianatra moa izany izay taloha fa tsy ankizy vavy tsony izy zao fa roa anaka. Dia mampime ahoana ki? Ka efa ela izay tsy mifankahita dia nanontaniako ny isanjanany izy fa nitrotry zaza. Zaho mbola tsy manambady. Izy kosa aloha na efa niteraka roa aza dia mbola tsy miova mihitsy.
somary komosymosy fotsiny. Voazaza roa koa ve dia iova manahoana moa? Dia izao no nataony ahy hoe mbola tsy manambady izany rehefa niteraka fotsiny. Aoa, mbola tsy niteraka izany aho. Fa tsy zanak'indry anga olona miaraka amin'ireny foana. Tena manahaka be andry olona ilay zaza. Fa nga hono dia mitovy be izay sy lahatra ary neny. Ka mitovy moa nareoko. Zanaka natandry hoe dia tsy hitovy amindry. Tsy mety ihany izy mitondratondra an'ilay zaza matetika fa efa nilazaiko azy koa fa nireny mbola hindrasanako. Ohatry, so heverin'ny olona fa efa manambady aman-janaka ve? Ka sao dia mety hasakana izay ho anjarako izany ry neny. Somary sirena kely ihany fa izay moa fomba fisainany. Mety ho lahatra ary nitarika amin'izay ho anjarako. Ahoana koa izany? Izany koa dia mampiasa sainany neny. Ny fisainan'ny olona mihiby eto no nampiankariko hiabo. Izany mihitsy no mahafifaliana andry. Rehefa miteraka dia asehoko azy tsara fa tsy manakana ny anjarako ny fitondrako zaza. Ka samy manana ny fisainany ny olona. Fa mba fitiavany endry kosa ny nandro ny hevitra. Dia mba ahoana ny hevitra indri amin'ilay finoan'ny Malagasy hoe raha latsaka eo am-pihinanana koa no misotro ka tsy soloina dia mety isiaka ny anjaranao. Ie, mbola tsy haiko aloha fa tiako be kosa aloha izany. Amin'izay mba tsy tafiditra any am-bava amin'ny micro. Malagasy kosa aloha izany tena mila manana an'ilay hoe fampitahorana foana vao mandray lesona. Tsy mahazo mandakarindrina fa matiny ray be sy reny be. Oka re. Record FM nanolotra anao teo. Manana tombam-bidy. Nosoratany Lolona Raha Arliva Azael Randrianarvelo Olaravaka Clara Rojoranay Voarso no nanome aina ny Tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Mbola itoy